misy dikan'ireny toko sy andininy ao amin'ny lalam-panorenany reny. Ary indrindraindrindra moa voalany neny filoham-pirenena dia izy no tokana amin'izay manam-pahefana rehetra manao fianianana eo amboniny zany lalam-panorenana zany. Zay le atao hoe investiture. Zay le investiture zay. Ka ny fitondrana dia ohatrohatran'izao. Misy lalam-panorenana, ny lalam-panorenana mibaiko ny fifidianana zay atao. Rehefa mandeha ny fifidianana dia miditra an-tsehatra ny vahoaka mifidy. Raha ohatra ka fifidianana mivantana le tanterahana, dia rehefa mifidy ny vahoaka ka lany zay olona fidiny, dia mipetraka zany le fifamatorana. Zay le ataontsika hoe contrat eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Dia rehefa lany zany le olona ny fidina, dia voadidy hanaraka an'izay voasoratra ao amin'izany lalam-panorenana zany. Ka didio fa ao amin'ny discours ao amin'ny inona lazantsika azy, fenianana ataon'ny filoham-pirenena eo ambony lalam-panorenana, dia misy fehezanteny hoe hanaja toy ny anakan-driamaso an'izany lalam-panorenana zany. Ka ao anatin'io lalam-panorenana io misy fiadidinan'ny republika, misy gouvernement, reo zany no mirafitra ao amin'le hoe fahefana mpanatanteraka. Ao anatin'io lalam-panorenana io no misy ny parlement, misy rafitra anankiroa ao, dia ny anteneram-pirenena andaniny, ny anteneran-dolona ankilany. Voasoratsoratra ao amin'izany lalam-panorenana zany hoe inona ny ataon'ny député, inona ny ataon'ny sénateur. Ao anatin'io lalam-panorenana io mamariparitra ny any amin'ny lafin'ny fitsarana, inona daholo ny rafitra tokony hisy any. Ao anatin'io lalam-panorenana io manoritsoritra hoe ohatrohatry ny ahoana ny rafim-pitantanana, ny rafim-pitondrana eto Madagasikara. Dia baikony zany lalam-panorenana zany zany ny fihetsiky ny filoham-pirenena, fihetsiky ny gouvernement, fihetsiky ny assemblée nationale, fihetsiky ny sénat, fihetsiky ny HCC, inona daholo ny andraikitra ankiny lalam-panorenana amin'izany sokajin'olona rehetrarehetra satria firenena no entina. Ary matoa ny meny ny vahoaka fahefana hitondra le firenena, dia anaraka an'izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana zay. Izay no antony anaovana investiture. Zay no antony anaovana filoham-pirenena fienianana. Ary le fienianana tsy hoe manao kabary fotsiny ianao dia samy miala, fa raisina vavolombelona le vahoaka malagasy. Indrindrindrindra raisina voasoratra ao anatin'le fienianana no hoe eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary. Raisina vavolombelona hatramin'Andriamanitra le fienianana. Zany hoe raha tsy atahotra ny vahoaka malagasy zany ianao, raha tsy matahotra ny mpanao politika zany ianao, raha tsy matahotra FFKM zany ianao, raha tsy matahotra avaram-pianarana zany ianao, fa ratsy ny matahotra n'Andriamanitra. Satria le investiture dia natao teo ambonina baiboly, ary nientsona ny anaran'Andriamanitra. Ankoatra ny fientsonao ny anaran'Andriamanitra dia mbola raisinao vavolombelona koa ny vahoaka malagasy, ary milokaloka fa anaja toy ny anank'Andriamaso an'izany lalam-panorenana zany. Ny tsy fanajany ny filoham-pirenena lalam-panorenana miverimberina dia azo anonganana azy. Zay le motif de déchéance, violation grave et répétée de la Constitution. Asaina manao fienianana zany ianao, ka raha ohatra ianao ka mandika na manitsakitsaka le lalam-panorenana nanaovanao fienianana, dia azo ahongana
azo atsahatra amin'ny asanao. Ny député de misy toetra mampietsika tokony ananany, zay le hoe esprit ny mandat impératif ohatra. Tsy tokony mivadibadika loko politika ny solombavam-bahoaka, fa raha mivadibadika loko politika ny solombavam-bahoaka de azo atao tsara ny manongana azy tsy ho solombavam-bahoaka. De saika misy fepetra ohatran'izany ao anatin'io lalam-panorenana io, ka io lalam-panorenana io tompoko matoa nanaovana fienianana, matoa nahafahana nampijoro an'ireo rafitra samy hafa hitondrana an'le firenena. De tokony ho arahana io zany, ary raha tsy manaraka an'io, raha mandika ny zavatra voasoratra ao anatin'io, de misy famaizana azo ampiarina am'izay manao an'izany. Farafaratsiny zany, indrindra ny filoham-pirenena izay nanao fienianana tamin'io lalam-panorenana io, de mba manana etika, manana moral, araka le nyteneniko teo hoe toetsaitsika malagasy zany, foto-pitsaina malagasy aza ny loasa manginana jereny fa Andriamanitra tampony na de tsy atahotra vahoaka malagasy ary de any tsy matahotra an'Andriamanitra ve? Tsy matahotra an'Andriamanitra ve? Fa isika zany raha mitsipona ny karazana fandikan-dalàna natao tamin'io lalam-panorenana io, indrindrandrindra tam'le événement faraparany teo, de efa tsy latsaky ny 3 na 4 ny goavana am'izany a fandikana lalam-panorenana zany. De lasa ny eritreritra nanao fienianana ve le olona mandika lalam-panorenana sa ahoana? Sa teo ampanaovana fienianana de natao teo imolotra fotsiny le fienianana, fa hafa mihitsy ny any amin'ny eritreritra de ny mifanohatra am'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ohatrany hoe miteny zao hoe eto anatrehan'Andriamanitra ndrenanary, de anindohanao any Andriamanitra tsy hita maso any hoe aninara andika ty lalam-panorenana ty sy ny vahoaka malagasy. Sisy reo ndray tsy mora amitsika ny fean'ireo. Sa ve zany ny any amin'ny lohan'le mpitondra rehefa manao investiture? Nefa rano mantsy zany raha mijery ianao, ivaivaina hitsakitsahana tsy asiana asiny ilay lalam-panorenana, de vo ivaiva zany le fienianana zay natao, satria raha fijery le zava-misy am'izao fotoana zao, tsy misy lalam-panorenana arahana intsony eto Madagasikara. Tsy maintsy misy problema foana arak'izay événement misy amin'io resaka lalam-panorenana io, ary tsy reraka manamarina ny diso ry Jean-Éric Rakotoarisoa miteny fa manaraka ny lalam-panorenana le zava-misy na dia tsy manaraka ny lalam-panorenana zao aza. Ka rehefa tsy misy lalam-panorenana arahana intsony eto Madagasikara, dia ilay filoham-pirenena zay filoha faratampony, ohatry mampatsiahy ny teny Marc Ravalomanana tampon-taonandro hoe c'est moi l'État. Zany hoe le président c'est lui l'État et c'est lui la constitution. Rehefa le filoham-pirenena zany manana le pouvoir de anazy ny fanjakana, zay zavatra teneniny vavany de lalàna, zay zavatra ataony de lazay fa mifanaraka amin'ny constitution na tsy mifanaraka amin'ny constitution kory aza. Ka mbola azo atao hoe républicaine ve le fitondrana? Aiza moa tsy tenenin'ny olona hoe république akondro, république akondro, république bananière, satria tsy misy na de ny farafahakeliny tsy maintsy arahan'le mpitondra aza de ny fanajana ny lalam-panorenana de tsy ataony.
de ahoana ny eritreretantsika hoe hametraka an'izany état de droit zany eto Madagasikara ny mpitondra be dia be mahatonga atsika miteny an'izany hoe nampirimina sanatriandresaka narina tany amin'ny tabanjordira ny lalampanorenany repoblika faefatra ary ny toetra mampietsiky ny mpitondra zay nanao fahadisoana goavana ankoatra n'izay fandikanana le lalampanorenana dia miariary loatra tao anatin'ny rotaona mahery kely zay no nafiloam-pirenena Aniera Jonary Mampianina tao anatin'ny rotaona fa firy ny endrika fandikanana lalampanorenana ny fantranga, firy ny karazana scandale re aty amin'ny opinion publique aty, firy ny lainga, firy ny fampanantenana tsy natao, andonge fitinina vetivety tao anatin'izay rotaona mahery kely vao nanomboka nanao investiture ange Era Jonary Mampianina de efa nangalatra miala tsiny miteny an'izany voambolan'izany nangalatra satria kabarin'olona tary a Frantsa tary, kabary Nicolas Sarkozy no nangalarina de niteny hoe frantsay na Frantsa tao anatin'le kabary fotsiny no novaina hoe malagasy na Madagasikara. Fo nanomboka ny 5 Janoary 2014 copie-collé fa ohatrany hoe normal zany amintsika menakavy. Tsy fanajana lalampanorenana tadidio tsara fa nisy filohany io anteny miram-pirenena io tamin'ny voalohany Christine Zanamaso fa nanaovana ina nylazantsika azy nanaovana didiny Besandry nanodanana zay le ataontsika hoe coup d'état tao amin'ny anteny miram-pirenena nataony Jean-Marc Sarakoto mamonjy ny ekipany naka an'le toerana teo anivony Bromaritra be de be nendrika fandikan-dalàna tamin'iny indroa zay no nanendry prime ministre Coll Roger efa taty amin'ny 2 volana taty vao nitendrena nitadiavana fomba elana amin'ity article 54 aty.